manoloana ny fahasimbany nofon-tany sy ny tsirony tany vokatry ny fomba famboly tsy mivoatra sady tsy voahevitra dia ny voly rakotra na agriculture de conservation no anisan'ny vahaolana arosony GSTM amin'ny alalan'ny tetikasa manitatra faharoa izay miara-miasa amin'ny tantsaha sy ny tontolon'ny sekoly aty Vakinankaratra. Zava-maniry karazana légumineuse toy ny mokona, ny stylosanthes ary ny cajanus na amberivatry no ampiasaina mba andrakofana ny tany. Hazona zezika na biomasse izay mahalonaka ny tany. Afaka anaovana fifandimbiasam-boly na fampifatiam-boly miaraka amin'ny voly be izy ireo. Rehefa mandeha tsara ny voly rakotra dia miafoana tanteraka ny asangady, voarakotra mandavataona ny tany ary afaka mampifandimy voly ny tantsaha. Ny voly rakotra dia ampifadiana amina teknika maromaro. Anisan'ny fanaovana arorika manaraka tsipimirahaabo na courbes de niveau izay miaro nofon-tany. Izao hitantsika izao ohatra ny andrana variantanetiny mpianatra kilasy 6e sy 5e eto amin'ny CEG eto Ambomandroso. Tena tanjona mihitsy zany amin'ity fampianarana ny agroekologia ity dia nananany ankizy traikefa teny izao sahady amin'ny teknika mpamokarana ho an'ny fambolena maharitra. Ity toerana amin'ny refroara misy variantanety ity dia nosaraina telo mitovy. Nambolena rakotra mokona sy katsaka ary voanemba tamin'ny taom-pambolena teo aloha izay vao nasiana vary. Masom-boly fofy fa 186 roa kilao sasany no nafafy na zona vary 400 kilao. Ny filaran-tany voalohany dia nambolena rakotra mokona dia vary nambolena teo ambony rakotra mokona izay nahazona teo amin'ny 220 kilao. Ary raha tombana izay 220 kilao zany dia manome eo amin'ny 5 tonnes sasany zany isaky ny hektara. Ny velarantany faharoa dia rakotra katsaka sy voanemba izay nanome 40 kilao. Ary raha tombana izay dia eo amin'ny 3 tonnes sasany. Ary ny velarantany fahatelo farany dia rakotra mokona sy katsaka. Dia vary zany nambolena teo amboniny ary nahita navokatra 220 kilao izay manome hatrany amin'ny 5 tonnes sasany isaky ny hektara. Mihamaro ny sekoly mirotsaka amin'ny voly rakotra toy ny lycée eto Ambomandroso. Ny CEG eto Antsoatany koa dia manao variantanety amin'ny tany mizara telo toy ny any amin'ny CEG any Ambomandroso. Matevina sady mavesa-po ny vary, indrindra fa ny vary nambolena tamin'ny tany nisy rakotra mokona tamin'ny taona lasa ary hita fa tena maharesy lahatra ny tantsaha tokoa. Dia rehefa nahita an'izay moa ilay tantsaha dia nisy maromaro tantsaha resy lahatra mihitsy dia misy efa navita fambolena mokona zao ato amin'ny ilany andrefan'ny CEG ato efa amina tsasaka hektarany mihitsy mokona no volena. Tsara koa ny vokatra teto amin'ny tanin'ny Lalaina eto Ambomandroso izay vao nifolahany tamin'ny mokona sy ny cajanus ary ny avoanina nahazoany vary 5 tonnes isaky ny hektara. Tena atao hoe voanambolaka aza tamin'le izy rehefa nambola le vary tany tao anatin'le mokona ianao dia tena hita hoe tena nisongadina le izy satria raha nisy olona mandalo zao mijery an'le vary tany teo dia tena hitany hoe tena tsara le izy tena tsara noho le vary tambary izay hita hoe tsara any amin'ny tambary any zany le izy. Ary eto ampitatafika ny varin'ny Tojo Harinaivo izay namboleny amin'ny tany avy nisy mokona dia milamaka nefa tsy dia nisy hoe rivotra mafy ny fofofofo. Fa raha zao fijery an'le vary zao mavesatra le vo dia alamaka le rivotra dia izay aloha mbola tsy nandanja fa raha ny fahitana azy eo dia tsara ny vokatra ary manatombo noho ny azona isan-taona. Raha fehezina dia tsara ny vokatra amin'ny tany avy nisy rakotra mokona. Tsy misy intsony ny ahidratsy rehefa avy eo sady ny mokona dia mandroaka ny bibikely. Aty amin'ny tapany rehefa ny Vakinankaratra dia ny stylosanthes no tena fampiasan'ny mponina amin'ny voly an-tanety. Jinjaina ny stylosanthes rehefa lava, avy eo hosena ary avela oloha, hanjary zezika na biomasse dia volena vary an-tanety amin'ny taom-pambolena manaraka. Ry zareo eto Mazoto ato amin'ny commune Fidirana aty amin'ny distrikany Mandoto dia efa tany amin'ny taona 2010 no namokatra stylosanthes ary tsy lany hery miasa tany intsony zareo hatramin'izay. Miezaka hatrany manitatra ny fambolena stylosanthes ry zareo eto Mazoto. Ny
fitrasana io zany fandrinay coopérative dia hoe hamokatra betsaka mihitsy an'le masombolona rakotra hanitaran'ny vahoaka. Ity no antsoina hoe cajanus na amberivatry. Rehefa feno 7 andro sady vao ava indro ny vary an-tanety natao toratady dia afafy amin'ny elanelany ny cajanus. Rehefa voajinja ny vary dia mandrobona sy mandrakotra ny tany ny cajanus ary maty ny ahidratsy rehetra. Roa volana alohan'ny fambolena manaraka dia alavo ny cajanus avy eo hosena ho lasa biomasa. Dia eo ihany koa ny asan'ny fakany natao hamaky ny andro tany ary io faky io no mametraka n'ilay ataontsika hoe lalana pompe biolojika mampifamezivezy ireo tsiro samihafa ilain'ny voly amin'ny tany volena. Lonaka sady mivoraka ny tany novolena cajanus ka tsy mila saina amin'ny angady intsony. Maharitra ela be ny fiasan'ny amberivatry ka miaro ny nofon-tany tsikokaondrika. Tamin'ny taona 2009 zany nanomboka tsy niasa tsony hatramin'izao. Tsy miasa angady no tsony. Ny tehezam-botra misolampy manolotra ny lohasasin'ny valabe dia hajariana asiana rorika manaraka tsipimirahaabo na courbe de niveau. Ny tatatra amin'ny tsipimirahaabo dia volena cajanus na karazam-boly rakotra hafa. Mialonaka ny tanety ary voary ny lohasasin'ny valabe. Ny fomba ataontsika hoe nahazatra ny tatsamo zany dia ilay no heverino courbe de niveau na hoe heverino arorika dia natao ny hanary rano. Izay fanarin-drano izay nefany vao may nampitombo ny fikohan'ny rika ny tany ary nanototra ny toerana ambany toerana. Ny courbe de niveau tena no tena izy izay voizin'ny tetikasa nefa dia natao hitazona ny rano sy ampitsika ny rano ary hampitombo ny tahirin-drano ambanin'ny tany dia amelona ny loharano. Tamin'ny tsy nisy courbe de niveau zany rehefa avy ny orana dia mandeha ny rano ndrika mitondra ny tainatsanga zany rano-tany makany amin'ny tanimbary sy ny loharano dia tototra amin'ny moron-drano. Dia amin'izao rehefa misy ny courbe de niveau dia tsy misy tsony ny rano-tany mandeha fa ny rano aza mitsika ao amin'ny tany dia velona ny loharano dia madio. Amin'izao zany rehefa vita ny courbe de niveau natao ny nambolena ny voly cajanus izay atao hoe fefiny izay mbana masaka ny tany dia hita fa nisy tombontsoa be mihitsy amin'izao hitantsika zao angambany. Mety ataoko hoe avy roa henina atao teo aloha azy. Ny tantsaha eto ankily atao amin'ny commune fidirana no tena nahavita tsipimirahaabo betsaka indrindra. Voajarin'ny mponina ho tsipimirahaabo ny manodidina ny tanàna rehetra. Raha ny ankapobeny zany dia olona 3 nanao courbe de niveau dia taty afara nanjary nitatra satria ty toerana hitantsika tikatra dia hila be tena koa ndrika dia io nahatsarainy dia manjary zao ny zavatra hitantsika hoe voaro le nofon-tany. Ny voly rakotra sy ny tsipimirahaabo dia miaro sy manatsara ny tany. Manome endrika ny tanety izy ary ahafahana manitatra ny voly isan-karazany sy ny voly vary amin'ireo tanety midadasika be izay miandry ny olo-mazoto aty ambany andrefana.